Ny iarovana sy ny itantanana maharitra mba olova injafy ny fisitrahana ny alaongo na mangrove. Io no hikaolandò mandritry ny atelona ao amin'ny hôtel Amazon Toliara nanomboka ny talata 13 jolay ka hatramin'ny alakamisy 15 jolay. Atrikasa nasionaly no karakarainy ny fandaharan'asa USAID aitao miaraka amin'ny fanjakana malagasy sy ireo mpisehatra voakasika izany. Nahatratra 200 ny isan'ny mpandray anjara avy amin'ny lafy valon'ny nosy. 200 ny alaongo maneran-tany no hita eto Madagasikara izay ahitana zavamaniry sy biby tsy fahita afa-tsy eto amintsika ihany. Raha eo amin'ny lafin'ny fiompiana dia manana ny anjara toerany ny alaongo noho izy mamelona ny tantely sy ny landidia. Toy izany ihany koa ny eo amin'ny lafin'ny jono satria ny alaongo no fonenana sy fampitombo-taranaka ho an'ireo arena anaty rano toy ny drakaka, ny makamba sy ny sisa. Tsy mbola manana paikady mazava itantanana maharitra io alaongo io anefa i Madagasikara ka zava-dehibe tokoa araka izany ny fanaovana ity atrikasa ity. Zava-dehibe ny fanaovana an'izao atrikasa izao satria ny tanjona dia ny fananana tondrozotra izay ho arahana sy ho ampiasaina eto anivon'ny firenena ka tsy ny ao anivon'ny ministeran'ny sahana ny jono ihany zany no voakasika izany fa na ny eo anivon'ny tontolo iainana sy ny fiarahamonina amin'ny ankapobeny zany mahakasika an'izany avokoa hoe eo ny tanjona izay fahatratrarana ny fahavitatsana ara-tsakafo anankiray izay raha ny ministeran'ny fambolena manokana fa raha mikasika ny jono kosa dia ny fitantanana maharitra fikojakojana zany ireo tontolo iainan'ny trondro ireo zany no anisany tena lahara-pahamehana ary mba tsy ho lany tamingana ny arenantsika eo anivon'ny ranomasina fa mba ho lovainjafy sy ho karakaraina amin'ny fomba maharitra. Vokatsoa maro no azo avy amin'ny alaongo na eo amin'ny lafin'ny tontolo iainana, na eo amin'ny lafin'ny sosialy sy ara-toe-karena, na eo amin'ny lafin'ny fizahantany. Maro ireo nisitraka izany vokatsoa izany ka miteraka fitrandrahana tsy ara-dalàna sy mihoapapana izay tsindry mitambesatra eo amin'ny fivelaran'ny alaongo. Noho izany anton'izany dia nahitana fienana ny alaongo tao anatin'ny taona maro izay. Alaongo dia anisan'ny ala izay ivotoeran'ny arena maro samihafa izay mila arovana sy ampiroboroboana ary nefa koa tokony mitondra soa sy fivelarana fandrosoana ho an'ny vahoaka sy ny olona rehetra izay misehatra ao anatiny. Noho izay tanjona izay indrindra zany mahatonga ny USAID nanao ny tetikasa aitao sy mikajy. Ireo tetikasa ireo dia nientina fitaovana hoentina anohanana ny fanjakana malagasy, ny vahoaka malagasy hatratrarana n'ilay tanjona ny amin'ny hoe miaro ny tontolo iainana kanefa koa misy ny firoborobona ara-toe-karena ao anatin'izay fiarovana ny tontolo iainana sy ny ala izay. Dia ny tanjona zany raha fitinina dia hoe amoaka karazana drafitra sy planina sy tondrozona na itinéraire teknika izay afaka ampiarina ary azo ampiarina isika amin'ny faran'ity atrikasa ity. Eny tondrozotra iny no entina iarovana ny tontolo iainana raha ny resaka alaongo no resahana ary koa iny koa no afaka ivelaran'ny rehetra ny amin'ny hoe ahoana ny azahoana tompony ao anatin'izay fiarovana ny alaongo izay. Tanjona amin'izao fotoanandò izao ny amoahana tondrozotra mazava itantanana maharitra ny alaongo izay tena ho ampiarana mba ho lovainjafy ny fisitrahana ireo vokatsoa entiny. Aorian'ny atrikasa moa dia isy avy hatrany ny fambolena hongo amin'ny velaran-tany 10 hektara izay atao ao Ambondrolava ho fanamarihana ny andro ny 19 jolay, andro iraisam-pirenena ho fiarovana ny alaongo. Ireo mpandray anjara tamin'ny atrikasa sy ny vondron'olona ifotony miisa 10 no anatanteraka izany ka teny filamatra ny hoe aitondra sy aitantana ampaharitra ny alaongotsika.